problèmes professionnels, changement de train de vie ou encore difficultés financières. Ces situations entraînent parfois des changements de nos émotions, se présentant sous forme de sautes d'humeur, d'excitation nerveuse, d'anxiété ou encore de dépression. Ces émotions peuvent être englobées sous une seule appellation, le stress. Cette réaction psychique dérégule le fonctionnement de notre organisme, en particulier notre pression artérielle. Le stress izy io zany dia vokatry ilay atsika hoe zavatra mitrangana ny zavatra iainantsika amin'ny lavanandro izay tsy zakan'ny saina intsony ilay izy dia mivadika ho toetra be dia be ilay nitanintsika teo zany arakaraky ny olona sy arakaraky ny toe-javatra iainany amin'ny lavanandro. Jerena zany hoe inona daholo no mitovy miasa rehefa stressé ny olona anankiray. Rehefa tratran'ilay tsindrim-piainana zany tsy zakan'ny sainy dia voalohany aloha ny atidoha mahatsapa, dia avy eo ny atidoha mibaiko taova kely anankiray resantsika teo. Io taova io taova eo amboniny voa izy io, cortico-surrénal no fiteny azy, fiteny organe cortex amin'ny teny frantsay. Taova kely zany io, tena kely, tena tsy tazana mihitsy izy ao teny olombelona. Eo amboniny voa eo izy, tokony voa anankiray zany dia misy. Dia mibaiko an'io ny atidoha dia mamoaka tsy ranobatana izy na ataontsika hoe hormone anankiroa. Dia iny hormone iny avy eo no miasa akany amin'ny taova sy ny vatana rehetrarehetra, mampiadana ny fandevonan-kanina. Dia amin'izay izay sakafo rehetrarehetra ao anaty vavony sy ny tsinay ao dia tonga dia vadika any anaty lalan-drà daholo. Ny fitempony fo koa miasakasaka be ny fitempony fo satria mila ny sela zany mila sakafo, mila oxygène, mila miasa be zany ny fo mandefa an'izay sakafo any amin'ny vatan-drenan'olombelona. Ohatran'izay koa ny fisefoana, fitaovam-pisefoana lasa malakilaky satria mila rivotra. Mila rivotra zany ny vatana rehefa miasa, mila rivotra io koa ny vatana rehefa manapotika n'ilay poziny. Dégradé zany n'ilay toxine dia mila rivotra, mila oxygène zany ny vatana, dia izay mahatonga hoe misefosefo miakatra ny fitempony fisefoana. Dia manomboka tsemboka be satria mafana moa zany rehefa mitobaka be makany amin'ny ivelam-batana ny raha dia manomboka mafana dia tsemboka ny vatana dia mba lefatefaka an'izay ataontsika hoe hafanam-batana izay dia mamoaka tsembohana hoditra. Dia mazava azy moa zany rehefa miakatra ny fitempony fo mizakazaka be ny fitempony fo dia miakatra mazava azy koa ny tosi-drà. Pour réduire le stress, il est crucial d'adopter un mode de vie sain. Cela inclut une bonne nuit de sommeil, des séances de méditation de temps en temps, une bonne alimentation, des pauses sporadiques au cours de vos activités, la pratique d'activités physiques. Ce sont les recommandations prioritaires formulées par le professeur Rafach afin de retrouver l'esprit serein. Fikarakarana, fitaizam-batana, fikolokoloana, anio vatantsika io aloha no zavatra voalohany indrindra, tsy ny vatana ihany fa indrindra ny saina. Satria any no iaingany ilay ataontsika hoe fikorotana, fivavahana voalohany aloha. Dia mila amboarina tsara zany zavatra izay. Des médicaments pour réduire le stress et réguler les émotions sont déjà disponibles en pharmacie et même à IMRA. Mais il n'est recommandé de prendre ces médicaments que lorsque ces émotions ne sont plus susceptibles d'être maîtrisées.